Ny fikambanana tamisy izay mikarakara faninanana ihany koa eny amin'ny kianjanan'Nosy Zato eny dia nitanjana dia ny ampialavoly ireo tanora sy anomana ihany koa ireo mpilalao melo niatrehan'izy ireo fifaninanana. Mitoy ihany ny lalao karakarain'ireo fikambanana maro samihafa eny amin'ny kianjanan'Nosy Zato eny. Tafiditra indrindra amin'ilay antsoina hoe intersaison na ny tsy fisian'ny faninanana eo anivon'ny section ligue ary ny fédération izao anararaotan'ireo any amin'ny fikambanana maro samihafa mikarakara faninanana mba hikarakarana ireo tanora. Mpikarakara baolina lavalava izay manatanteraka ny lalao eto amin'ny kianjanan'Nosy Zato moa dia ny ampandroso ny rugby ihany sy ampilalao an'ilay tanora. Marina fa aty amin'ny tanàna lavitra na tanàna tsy hoe lavitra moa zany fa aty manahoana ny fandriam-pahalemana, manahoana ny fisotro ny faninanana, tsy atahorana ve ny lafin'ny sécurité rehetrarehetra. Ny eo amin'ny lafin'ny sécurité moa zany dia izay miezaka maka pôlisy foana. Misy zany mpitandro ny filaminana izay miandraikitra mihoatra ny 5 ny lalaonay. Eo amin'ny lafin'ny sécurité ny ambony kianja izay manana mpitsabo dokotera ofisial. Ary manahoana ny fiara-miasanareo amin'ireo rafitra zany amin'ny mpitantana ny rugby eto amintsika amin'ny fanatanterahana lalao ohatr'izao. Zay nge dia miara-miasa amin'ny mpitantana rehetra rugby section ligue fédération ary tsy tokony hoe hisy ny problème satria zao zay anisan'ny mamolavola an'ilay ankizy hanao championnat. Mba mendrika an'ilay championnat zany dia rehefa tapitra ny championnat en section dia mamolavola zay lalao ho an'ilay olona tsy ampy satria ekena zany hoe misy ny tsy ampy lalao le fileovana mety hoe milalao inefatra izy intelo. Aty izy nefa ne vita ny championnat mety mbola mamita lalao 10-9. Ampy tsara zany ny championnat hiatrehan'ilay ankizy an'ilay championnat 2015. Toy izao ary ireo vokatra tamin'ny lalao androany izay nitanterahana teny amin'ny kianjanan'Nosy Zato iteny. Isan'ny lalao goavana nandrasan'ny maro aloha tamin'ity androany ity dia ny fediana omby mifa izay nikatrohan'ny Matadoria sy ny Iza 17 ka ny Matadoria teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa 5 Noenina. Lasan'ny Matadoria zany ny omby mifa tamin'ity androany ity. Fa ireo lalao maro samihafa ihany koa izay arahantsika amin'ny sary zao dia ny lalao manasadalana izay nikatrohan'ny CFA Anapandrana manao akanjo manga amin'ny sary izay mikatroka amin'ny KM2A ka ny CFA Anapandrana no nivoaka nandresy tamin'ny isa 13 Toy izao kosa ireo vokatra hafa ny FTA niondrika nanoloana ny Sacra 9-3. Ny FTAT niondrika nanoloana ny Walaby tamin'ny isa 2-7. Ny Étoile du Sud nandresy ny Texas tamin'ny isa 8-3.